Misaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetra tsika. Za dia mijoro vavolombelona aminao. Fa anisan'ny tia mihira. Aleloia. Izay menakavy dia tia mihira. Dia indraindray rehefa melohan'ny vavaka iraisanay alohan'ny atory dia mihira izay. Indraindray aloha rehefa tsy mampiasa zava-maneno eo am-pirana dia le zanakay lahy reo vehivavy mihira fa ny lehilahy dia mikapokapoka reny. Dia izao no tiako aminao aza sarotiny mihitsy ny fanompoana ny tompo. Fa na dia izany aza dia efa izy daholo izany. Dia rao ny tompo raha lasa anabavy. Indray izay dia miaraka amin'ny fitaovana instrument. Tsaroako tsara tamin'ny andron'ireny confinement ireny. Amin'izany izay mbola tany Ambohimahasoa. Dia voarara zany ny fivorian'ny olona maro. Fa kosa rehefa lahady dia izay menakavy rery ny ao am-piangonana dia adradradradrako mihitsy ny instrument rehetrarehetra mitendry ny ankizy izay mihira. Dia taitra ny ao an-tanàna tsy azo rarana mihitsy. Tsy mahazo mamory olona. Dia lasa mangarangarana. Rehefa mangarangarana ka izay menakavy rery ny ao am-piangonana. Ny coronavirus tsy mifindra amin'ny alalan'ny fanamafisam-peo. Aleloia. Tiako resahana aminao tena azoazoko mihitsy ny haiko tamin'ilay fampianarana tamin'keo maraina. Ary mino fa matoa ianao na risika ny hira tamin'ity arivo ity azoazonao mihitsy le izy. Zay tena matetika rehefa lahady hariva satroka raha mihira fotsiny dia mirava rehefa lahady hariva. Kanefa ianao tsy maintsy omena vatsim-panahy. Aleloia. Ary ny mpitendry zava-maneno koa tena mankafiza mihitsy amin'io engalio tsara. Aleloia. Samy miangaly zay zavatra nasain'ny tompo ataony. Amin'ity arivo ity dia engaliko tsara koa ny toriteny. Aleloia. Dia izao mody miaraka amin'ny fifaliana isika. Amen. Amen. Ao aloha mitsangana aloha mideran'ny tompo ataovy manako ako ny fideranan'ny tompo. Amen. Mahazo toerana tompoko. Tsarova ke fa le fiderana eny an-dalana eny ianao dia omen'ny tompo hevitra raha tianao ny ampanako ako an'ity fiderana ity dia zarao. Fa ny any an-danitra dia misy hoe manao tokony manao aleloia, atao amin'ny ilany manao amen. Dia tsy mitsahatra fa zay. Raha olona leo manao aleloia zany tsy mahazo makany. Dia rehefa tsara any amin'ny apokalipsia fa tena feno aleloia ny lanitra. Feno aleloia ny lanitra. Koa raha ho any an-danitra ianao mira mideran'Andriamanitra tsara. Aleloia. Eny ary zay ny hoe la fa tena marina le toriteny tanikeo fa rehefa mandeha le hira dia lasa manana misy inspiration zany tonga le aingam-panahy. Aleloia. Fa mandeha le zava-maneno eo am-pitoerana eo aho tena misy zavatra latsaka mihitsy. Aleloia.
tonga ny faminaniana. Alleloia. Ary manana finoana fa azo ny anjaranao ianao. Andray tenin'Andriamanitra ary tsika zay no ela. Ao amin'ny Josoa toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny 9. Josoa toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Dia hoy Josoa, izao no ahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona, ka oroany eo anoloanareo tokoa ny Kananita sy ny Etita sy ny Ivita sy ny Pirizita sy ny Gargasita sy ny Amorita ary ny Jebosita. Indro ny fiara faneken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso eo anoloanareo ho eo Jordana. Koa ankehitriny mangala lehilahy 12 amin'ny firenen'ny Israely ho anareo dia iray avy isam-pireneny. Ary vao mijanona eo amin'ny ranony Jordana ny faladiam-pisorona izay mitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah tompon'ny maro rehetra, dia ho tapaka ny ranony Jordana, dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona toy ny atotan-javatra. Ary efa niala tamin'ny lainy hitan'ny Jordana ny olona, ary ny mpisorona nitondra ny fiaran'ny fanekena eo anoloan'ny olona ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara, ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiarany tamin'ny sisiny rano ny tongony, fa tondra ka mihoatra ny morona rehetra Jordana nandritra ny fararano, dia nijanona ny rano izay midina avy tany ambony ka tonga toy ny atotan-javatra tery lavitra ery, dia tery amin'ny tanànan'ny Adama izay eo amin'ny ilan'ny Zaretana, eny tapaka tokoa ny rano izay midina ho any amin'ny ranomasina tany ay dia ny ranomasitsira, ary ny olona dia nita tandrifin'ny Jeriko. Dia rao ny tompo-riavana. Ampitsika ny vaky teny eo amin'ny Isaia toko 420. Isaia toko 420 andininy 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany ny teny. Voaravina ny lalan'ny marina, eny aravinao ho marina indrindra ny alehan'ny marina. Alleluia. Misy tantara mikasika ny amin'ny tanin'ny zanak'Israely ny Jordana. Io Jordana io dia renirano anankiray miainga avy any Liban any amin'ny tendrombohitra Hebron. Ary any amin'ny tendrombohitra Hebron dia misy fotoana misy lanezy zany misy ranomandry. Dia miainga avy any le rano, mamakivaky, mandeha, ary ara-geografia dia lemaka Jordana no lemaka iva indrindra manerana an'izao tontolo izao, satria moins 300 mètres amin'ny altitude zany ny lemaky Jordana, tena ambany be mihitsy. Zany hoe ny fiandohany zany ary ambony ary, dia tena mahery vaika le rano. Amin'ny fotoanan'ny lanezy zany dia tsy tena mandeha mafy le rano. Ny sakan'ny renirano dia eo amin'ny 20 metatra,
ary ny alaliny a dia hatrany amin'ny 2 metatra. Dia hoe ianao nga paster efa tany averena aloha zay miara-miteny, ianao nga efa tany hoe zao a ianao a rehefa mba mijery zavatra aza mandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany, mba mamaky boky a dia boky a mirakitra zavatra toy izany mba vakiana, na mba misy mijery internet ianao a dia mba mandalina ianao a dia zao zany a mahakasika an'le izy. Fa tena nahaliana mihitsy a ny nianatra amin'izany zavatra izany. Fa izao a rehefa mandry a le ranomandry ery, rehefa levona mitsonika zany dia tondraka Jordan, ary ny sakany a lasa 200 metatra. Ty fiangonantsika ty a tsy mbola 200 metatra fa ngamba mety hoe indroa am'izany ny sakany, ary tena mandeha mafy. Any amin'ny volana marsa sy avril dia tena mahery vaika mihitsy a Jordan. Tamin'io fotoana io indrindra nefa no hiampitany ny zanak'Israely a ny on'ny Jordan. Ao anatin'le fotoana tena mampandeha mafy mihitsy lerin'le rano, ary ao anatin'le fotoana tena mahalalina mihitsy any Jordan no hiepitany reto zanak'Israely reto a zany Jordan zany a manandrify any Jeriko. Zao anefa mivoalaza ny tenin'Andriamanitra, aravin'Andriamanitra ny lalany marina. Alleluia! Aravin'Andriamanitra ny lalany marina. Ain'Andriamanitra ny mampita sy mampita anao amin'izany hoe on'ny Jordan izany. Alleluia! Misy nge lalana andehanantsika indraindray lalana tena sarotra. Fa zao a rehefa mahatoky an'Andriamanitra ianao dia hain'Andriamanitra mampita anao amin'ny lalany iny. Amaky tenitsika ao amin'ny Salamo 1:1. Salamo 1:1 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fa fantatry Jehovah ny lalany marina, fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Jereo tsara zany. Ny lalantsika zany a arovana ary tarihana mihitsy mba tenao ny amin'ny lalana azo antoka tsara mihitsy ny andehanantsika. Mbola maky tenitsika eo amin'ny Salamo 8:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:20. Salamo 8:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona tsara no isehoanao fa tsara, ny tena olo marina no isehoanao fa marina, ny madio no isehoanao fa madio, ary mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalitsaina. Jereo tsara fa misy lalany mpiolakolaka tsy mahitsy, tsy miantoka ny lalany mpiolakolaka Andriamanitra, fa ny lalan'ny olo marina no ietohan'Andriamanitra. Amin'ny Koritianina 1, Koritianina 2:1 andininy 2:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no ataonay ho voninahitray, ny fieritreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahamasinana
sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny faindren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao maika fa teo aminareo. Jereo tsara zany fa zao fitondran-tena tika zany hoe fitondran-tena zany a mandeha mitondra ny tenanao ianao. Tsy mora mihitsy zao ny mitondra tena ry havana. Fa eto a dia voalaza fa izao ny fitondran-tenan'ny Paoly dia voalaza hoe tamin'ny fahamasinana, tamin'ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny fahendren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Aleloia. Mbola maki tenitsika eo amin'ny Isaia toko fa 5:30 andininy 9. Isaia toko fa 5:30 andininy 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary isy lalambe any dia lalana voavotra izay atao hoe lalan'ny fahamasinana. Tsy mba andeha izany tsy madio fa Jehovah omba azy ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na dia ny adala aza. Aleloia. Eto dia misy lalana tsy hain'ny olona sasany andehanana, lalan'ny fahamasinana. Oarina tahaka ny Jordana zany. Eo anivon'ny fahalotona mitobaka eto amin'izao fiainana izao dia ianao a andeha amin'ny fahamasinana. Tsy mora zany a. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny mpisorona dia tsy maintsy mandeha mialoha modely arahan'ny fiangonana ray manontolo. Amen. Satria lalana tsy maintsy andehanantsika zany a raha ho any an-danitra izy. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra eto hoe tsy mba andia izany ozy ny tsy madio. Zany hoe tahaka ny ranobe tsy azo ny andehanana. Fa zao a zay mandeha amin'izany lalana zany a dia voalaza hoe tsy ho diso. Aleloia. Amboarin'Andriamanitra ny lalany marina. Ary amin'ity hariva ity ry Rahalasianabavy dia hitory ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny lalan'ny fahamasinana ao amin'ity hariva ity. Dia rao ny tompo Rahalasianabavy, tsaroa fa ny mpivavaka mandeha amin'ny fahamasinana dia afaka ho tahian'Andriamanitra ny fiainany. Zanak'Israely nisy fotoana te hihinan-kena any amin'ny Nomery toko 2:12 te hihinan-kena. Dia angamba hoe na henako ve dia ana-masina tena manina tsy tonga dia mandanja. Andana makany an-tsena tonga dia mandanja, tonga dia mihinana tsy miaraka amin'ny fahamasinana. Eny afaka mandanja ianao araka ny fiainanao andavanandro, afaka mihinana ianao, mety manam-bola. Sasa mividy atsasaka ny fefany, sasa mividy fefany, sasa mividy atsasany, sasa mividy eny 2 kilao, sasa mividy hena 2 kilao. Eo ny tenina tsy mila fanamasina teny zany, vola ny tadiaviny zany. Fa zao ny fiainan'ny olona manaraka an'Andriamanitra, na mihinana izy na misotro, na inana zavatra iriny, dia takian'Andriamanitra fiainam-pahamasinana.
dia rao ny tompo raha lasanabavy aza mieritreritra ianao fa manam-bola dia ny vola no asolonao ny fahamasinana fa raha manompo an'Andriamanitra isika anisan'ny zavatra takian'Andriamanitra foana amin'ny zavatra irina amin'ny zavatra tediavina dia ny fahamasinana. Aleluia, aleluia. Fiangonana masina ary ny mpisorona no manitsaka voalohany mitarika voalohany ho amin'izany fahamasinana izany. Amen. Mba ho eto ambavaka izay mba ho masiny e, amin'izay dia masin-dahabenja dia reo ny tompo raha lasy anabavy satria rehefa maty vao masin-da fa mila mpitarika masina. Aleluia. Mila mpitarika miaina amin'ny fahamasinana na miteny alokon'ny vavy na amin'ny fitafy na mitoetsaina na mitoepo satria hitarika fiangonana hipitan'ny Jordana. Amen. Ilaina ny fahamasinana. Aleluia. Ka tsy mba mandihan'izany izay tsy masina. Rehefa manam-pahamasinana isika mitodika atao amin'ny vehivavy fa ho vonjeny ianao amin'ny fiterahan-jaza raha mitanana tsara ny fahamasinana. Misy vehivavy no ny faly topitony rahatena taloha dia tsy mety mananjanaka, mila famonjena zany ary ny famonjena amin'izany dia mila manamasy tena. Gamba nanala zaza ray mandeha aho nanadina batisa dia hoy aho nanontany an'ilay anabavy, ianao ve ho aho efa mibebaka tsara? Eny pastera, tena efa mibebaka tsara. Dia niteny tamiko ny tompo dia anontaniako izy fa efa nanala zaza io. Dia hoy aho hoe efa namon'olona ve ianao? Tsy mbola namon'olona. Ary efa nanala zaza? Fa efa ela be. Efa ela be hony. Ka na ela be zany na voaingana dia miteny aminao ny tenin'Andriamanitra fa mila mibebaka ianao, mila manamasy tena ianao satria miantoka ny famonjenanao zany. Tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy mampanala zaza dia mila mibebaka izy. Amen, amen. Ho vonjeny ianao amin'ny fiterahan-jaza. Timoty voalohany toko 2:4-10 ka hatramin'ny 5:10. Zany angena anisan'ny ilaina ny fahamasinana. Ary zao ao amin'ny Josoa io, Josoa toko 7:5. 5 vakitsika. Ary hoy Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa raha pitso dia anao fahagakana eo aminareo Jehova. Aleluia. Na iza olona tia hita ny fahagagan'Andriamanitra dia mila manamasina ny tenany izy, manamasina ny tenanareo. Amin'izao andro tsika izao raha lasanabavy dia misy zavatra betsaka ilantsika fahagagana. Mila fahagagana isika, na ny amin'ny amonjenao, ny ankonanao, na amin'ny fiainanao, indrindra na ny ara-pananao.
mila herin'Andriamanitra anokatra lalana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Dia ambarany tenin'Andriamanitra hoe manao fahagagana Andriamanitra raha manamaso tena izy. Amin'izao fotoana izao nge raha lasiana bavy dia sarotra ny andehanana amin'ny fahamasinana izany. Hoy ny Baiboly hoe avy le manjoko tsy jery zava-poana, fa eny amin'ny arabe eny ianao mifanena amin'ny olona, ry misy zava-poana, ry misy zava-poana, ry misy zava-poana, tsy hitanao intsony. Tanao zany. Mila fahagagana antsika raha lasiana bavy. Alleluia! Mila mandeha mahitsy tahaka ny fitanany Jordan, na dia metondra karan'rano, ny miakatra ny fahotana sy ny faharatsiana. Eto amin'izao tontolo izao ity dia mila fiangonana tena mijoro amin'ny fahamasinana izao. Fiangonana maro anie raha lasiana bavy efa tsy mahay mandeha amin'izany tsony, tsy mahay mandeha, tsy mahay mamindra, tsy mahay miaina eo anivon'ity zao tontolo izao ty tsony. Satria nahoana? Rakotro ny faharatsiany izao tontolo izao. Ho avy tsy ho eleny amin'ireo any lanitra Jesosy. Mila tena manana fanamasina tentsika, ary ny tompo anao fahagagana, ahafahanao miaina amin'ny fahamasinana any am-piasana, ahafahanao miaina amin'ny fahamasinana any am-pianarana, ahafahanao miaina amin'ny fahamasinana any an-tsena, ahafahanao miaina amin'ny fahamasinana any amin'ny toerana rehetra misy ianao. Mahay manao fahagagana ny tompo Andriamanitsika. Dia rao ny tompo raha lasaina bavy, mila fahagagana nge ny tanora maro e. Mila fahagagana ny lehilahy lehibe sy ny vehivavy lehibe. Ary tahaka ny nanaovan'Andriamanitra fahagagana tamin'ny tanany io ny Jordan, na dia tondraka aza ny rano, no mbola afaka anaovan'Andriamanitra fahagagana amintsika. Amin'ity hariva ity dia hivavaka isika mba hanao fahagagana amintsika ny Andriamanitra, ahafahantsika miaina amin'ny fahamasinana malalaka eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra, andininy faharoa amby roapolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy miteny: ho amin'ny fanahinao anie ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana. Ahoana hoe ahatonga an'izany zava-dehibe izany ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika? Voalaza hoe ho amin'ny fanahinao anie ny tompo. Zany hoe Andriamanitra miasa manokana ao anatin'ny fanahintsika. Ahoana zany hoe fomba fiasan'Andriamanitra ao amin'ny fanahin'ny fiangonana. Jereo va fa ao amin'ny Apokalipsy dia misy fanambarana, ary ny fanambarana ao amin'ny Apokalipsy dia miantraika any amin'ny fanahin'ny fiangonana. Amin'izao andro izao zany raha tiantsika no tafavoaka dia tsy maintsy misy asa ara-panahy ataon'Andriamanitra ato amin'ny fiangonantsika, ho amin'ny fanahin'ny fiangonana. Zany mikasika amin'ny fanahintsika ny tompo, ary rehefa mikasika amin'ny fanahintsika ny tompo dia tsarovy aho fa misy fahagagana hitantsika eo amin'ny fiainantsika. Voalohany indrindra amin'izany, zava-mahagaga ny andana ny tanorantsika amin'ny fahamasinana. Efa nisy teto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy izany, efa nisy teto izany
tanora ny aina tamin'ny fahamasinana, tanora ny aina tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Misy olona nge miresaka zao hoe tsy misy tsony zany ry pastera ozy, mitobaka loatra amin'ny faharatsiana dia miletika ny tanora. Mampalahelo zany manaraka amin'ny fanaoan'izao tontolo izao ny tanora, tsy afaka mita ny Jordana, tsy afaka ho tafita amin'ny lafiny ara-panahy. Zany ny tenin'ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy anefa mivaliny raha lasaina bavy. Raha omentsika sehitr'Andriamanitra hiasa ao amin'ny fanahintsika, hiasa eo amin'ny fiainam-panahintsika, dia hanomboka hatsapa izany herin'Andriamanitra izany isika, ary hanomboka hatsapa fa izao manao fahagagana amin'ny fanahintsika Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay, izay zavatra mampirona ny tanora maro eto amin'ity zao tontolo izao ity, dia ovan'Andriamanitra ny tanora ka tonga tsy ho rototra intsony, tsy ho taitra amin'ny zavatra maro samihafa, ny fanao maro samihafa eto amin'ity zao tontolo izao ity. Zany ny tena antsoina hoe miracle zany. Alleloia! Ny ahatonga ny tanora ho voninahitr'Andriamanitra, ny ahatonga ny tanora ho fitaovam-piasana maranitra eo amin'Andriamanitra, fa tsy afaka manao an'izany mantsy ny tanora, satria fifikany amin'ny fahotana, fifikany amin'ny zao tontolo izao, fifikany amin'ny zavatra ratsy maro samihafa. Na dia aty am-piangonana azy dia mbola manaraka an'izao tontolo izao ihany. Amin'ity hariva ity, hikasika amin'ny fanahinao any Andriamanitra amin'ity hariva ity, ao koa fantatrao fa rehefa miverina amin'Andriamanitra isika dia ny fanahin'Andriamanitra no hifandray amin'ny fanahintsika. Andriamanitra mifandray amintsika amin'ny alalan'ny fanahintsika. Tsy zavatra ara-nofo akory, izany hoe fiverenana amin'Andriamanitra izany, fa tena zavatra ara-panahy. Andriamanitra mikasika amin'ny fanahiko, ary Andriamanitra mikasika amin'ny fanahinao. Amen. Amin'izay fotoana izay, na dia ololohany ranony Jordana azy ianao, dia handeha tamin'ny maina, satria manao fahagagana amintsika Andriamanitra. Ny zavatra roa jerentsika mialohan'ny vavahana, zavatra izay hikasihan'Andriamanitra antsika, ny fanahintsika, dia ahita fombiazana amin'ny ara-panahintsika, ary ho tahian'Andriamanitra koa na dia ny ara-nofontsika azy. Dia rao ny tompo ry havana. Voalohany, ao amin'ny Romanina toko faha 9:10. Romanina toko faha 9:10, andininy faha 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fa Andriamanitra ny fiedanana anoritoro an'i Satana faingana ho ambany tongotrareo, ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Alleloia! Ahoana kay ny hahafahantsika andeha amin'ny fahamasinana? Andriamanitra ny fiedanana ny anoritoro faingana ny Satana ho ao ambany tongotrareo. Sarovy, raha mbola anjakany devoly ny fiainan'ny olona, dia tsy hovanina eo amin'ny fiainany mihitsy ny fahamasinana. Raha mbola anjakany devoly fanahy zao tontolo izao, fanahy-pahotana isan-karazany ny fiainan'ny olona, dia tsy hovanina eo amin'ny fiainany ny atao hoe fahamasinana. Any zany raha lasaina bavy ny sibla voalohany. Manana etaetan'Andriamanitra
ny Andriamanitra ka asio fanahiko ary eo ka ho resy eo amin'ny fanahiko ny fanahy zao tontolo zao, ny fanahy fahotana, ny fanahy faratsiana isan-karazany. Rehefa resy sady dia afaka hitan'ny Jordana ianao. Dia rao ny tompo raha lasaina bavy afaka hitany io ny Jordana ianao mandeha tamin'ny mainda. Rehefa resy eo anoloanao ny asan'ny devoly. Faharoa, Korinthianina faharoa 7:20 andininy 4:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ahoana hoy? Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy no ahafahantsika mandeha amin'ny fahamasinana. Zany hoe ny herin'Andriamanitra zany. Io fahasoavana io dia nomen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsisy olona mihitsy afaka andeha amin'ny fahamasinana. Voalohany raha tsy resy aloha le fahavalo be ny devoly. Faharoa mandeha amin'ny fahasoavana ianao. Alleluia! Fa ny olona tsy manana finiavana sy fanariana tahaka an'izany dia tahaka ny haingony fotsiny fivavahana. Aiza nareo mivavaka? Ao amin'ny GM. Zay ke le teniny. GM hoandry zareo. Ary nareo aiza? Ary amin'ny FV. Ary nareo? Ary amin'ny Apo. Ary nareo? Any amin'ny Genesis. Raha lasaina bavy haingony le izy rehefa tsy tena hoe mifototra amin'ny lafiny ara-panahtsika, ny mampiavaka atsika amin'ny fivavahana ara-pomba dia ny fivavahana sy ny fahampotsika mahakasika amin'ny fanahintsika. Dia raha ny tompo-ry-havana mahakasika amin'ny fanahiko ary mahakasika amin'ny fanahinao. Fa raha zavatra tsy mahakasika amin'ny fanahinao, tsy nisy zavatra ara-panahy tsapanao tao amin'ny fivoriana, tsisy nahakasika ny ara-panahinao tao amin'ny fandaharam-potoana, dia milaza aminao lalao vao fahotana sy ny faharatsiana foana amin'ny fiainanao. Efa mibebaka ianao, efa niala tamin'ny fanao sy ny fomba zao tontolo zao ianao. Fa kosa raha tsy tena hifatoka amin'ny zavatra ara-panahy dia tsaro fa izao mbola ho tonga ihany ny devoly hitondra fitaomana mahery vaika, mbola tonga ihany ny fanahy zao tontolo zao anozongozona anao, mbola tonga ihany ny fahazarana maro samihafa izay anazarana tsikelikely ny fiainanao. Fa rehefa mahakasika ny fanahinao Andriamanitra, ary amin'ity hariva ity hoitiko amam-bavaka hikasika ny fanahinao any Andriamanitra amin'ity hariva ity. Rehefa voakasika ny fanahinao, mangorakoraka ianao. Amen. Mangorakoraka ianao. Satria misy ady ara-panahy izay anampian'Andriamanitra anao mba ho tafavoaka. Ampio Andriamanitra, andresy an'izao tontolo zao, andresy ny faharatsiana, andresy ny ota. Dia misy hery manokana omen'Andriamanitra anao, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa Andriamanitra mihitsy no anorotory faingana any Satana ho ao ambany tongotrao. Amen.
mba hitsao kely hoe amin'ny anaran'i Jesosy mba nitongotra. Alleloia. Ho an'ny olona tsy nanao an'izany amin'ny lafiny ara-panahy, inona ny tsahanao teo? Tany ny tsahanao teo? Fa raha esan'Andriamanitra ny fananao dia lohany devoly no hitsahanao. Hitsao amin'ny anaran'i Jesosy. Tanao zany, tonga dia fandresena ho anao zany. Amen. Volanitsaka ny Jordana, nitongotra ny mpisorona, tonga dia nisava ny lalana. Raha lasiana bavy, lalana maro no mihidy eo amin'ny fiainanao, tsy afaka mandeha ianao satria nahoana tsy mahakasika ny fanahinao ny zavatra rehetra atao. Fa amin'ity hariva ity dia mitory aminao aho, raha voakasika ny fanahinao dia manala filona fa resy ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Faharoa manarakaraka an'izany, ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleloia. Io fahasoavan'Andriamanitra io no manome fahendrena anao, manome fahalalana anao, ahafahanao mahay mandeha amin'ny lalana tokony aleha, ahafahanao mizotra amin'ny zotra tokony andehananao. Zany ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mba mivavaha ho anay, mba hibitsika ao anatin'ny sofilay Andriamanitra, ilaza ny fahamarinana, ilaza ny zava-miafina, ilaza ny zavatra hitondranao ho amin'ny fahombiazana ka ho tafita soa ianao. Amen. Ary miteny aminao aho fa rehefa tafita ny ara-panahinao, tafita fianarana ianao, tafita ianao amin'ny asa mandrarahanao, andeha daholo ny zavatra rehetra, na dia tondraka ary zao tontolo zao, tondraka izao tontolo zao, tondraka amin'ny faharatsiana. Fa Jesosy mamonjy kosa mandroso amin'ny fomban'Andriamanitra. Alleloia. Zao lalan'ny fahamasinana zao angera lasiana bavy, tsy vitako amin'ny herin'ny tenako, tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao. Ady hevitra io. Be dia be nge ny olona miady hevitra e. Amin'izao aza nge tianao atao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, ato ihany izy manao zipo, fa any amin'ny alehany rehetra any izy efa mipatalo. Ary ainy ny manazava hoe amin'izao fotoana izao misy pataloha montina. Fananinona olona asiana daka be le zipo, satria rehefa miampita kanal dia tsy hoe anao an'izao, fa asiana daka dia mba hahafahana ady hevitra tsisy dikany ige zany raha lasiana bavy e. Zasinao nge tsy azo fitany, lala fahamasinana le matondro atike. Fa nahoana tsy afaka hiampita ianao, tsy ho tafita, tsy ho tonga ny fiainana mandrakizay. Voalohany rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao amin'ity fanompona ity, dia mamorona zavatra hafa ahafahanao mandeha kanefa dia tsy ho tafita, dia tsy ho tafita, dia tsy ho lasa lavitra. Fa reto zanak'Israely reto, rehefa niloava amin'ny mpisorona dia voalaza ny tenin'Andriamanitra, voananitsaka ny sisin'ny rano izy, tonga dia nisava ny Jordana rehetra. Dia raha ho tompo raha lasiana bavy zay irinay atao amin'ity fiangonana ity, ega ny mpino rehetra ho tafita amin'ny anaran'i Jesosy, ho tafita ary ho totosoa ny fiainana mandrakizay. Alleloia. Tsy kilalao any ilay fanompona ny tompo e. Misy ny zavatra mahafinaritra, fa misy koa ny zavatra tsy maintsy atao. Lalambe ny fahamasinana.
mila mandeha amin'ny fahamasinana. Zany no ahatonga antsika ny fiaina mandrakizay. Averiko aminao, raha tia andeha amin'ny fahamasinana ianao, dia tsy maintsy resy alohan'ny devoly. Fanahy zao tontolo zao, fanaham-pahotana isan-karazany, ary Andriamanitra no ampandresy ianao amin'izany. Faharoa, tsy maintsy mandeha amin'ny fahasoavana isika. Dikan'izany, herin'Andriamanitra zany. Io fahasoavana io dia misy ny hoe filoana. Mila filoana ke izy ho fanompoana ny tompo sao e. Na nandehanana ka ty am-piangonana azy, be dia be mety vato misakana. Misy mihitsy olona ato zao voasakana tsy akaty. Fa nampahery ianao tamin'ny finoan'Andriamanitra hoe raha tonga any ianao dia hivany olanao, raha tonga any ianao ho sitrana ny aretinao. Amen. Dia tonga eto ihany ianao satria nanokatra lalana ho anao Andriamanitra. Fa lalana maro anke mibloke ny devoly amin'izao fotoana izao e. Lalana zay ahasoa atsika, lalana zay tondra fahombiazana eo fiainantsika, bloke ny devoly zany. Aoko ho fantatrao fa mifahatongavanao eto dia ho tsenay ny herin'Andriamanitra ianao tonga eto. Ary mahery ny Andriamanitsika. Ny herin'Andriamanitra no manavatsava any amin'ny fiainanao any. Manasitrana ny aretina rehetra ny herin'Andriamanitra. Alleluia! Zay dia mampiseho finoana eo anatrehanao. Indray misy olona manana olana, dia vavaka izay, dia mangataka amin'ny tompo, inona no tenenina amin'ity olona manana olana ity? Dia indraindray ny tompo miteny, asevo mibebaka izy aloha, asevo mibebaka izy. Za miasa fa mila azy mibebaka aloha, mila mahafoy faharatsiana fa ho tany izy aloha. Fa misy olona ao anatin'ny olana trosa amin'ny avozina, trosa. Androany hariva, raha ino ianao ka ekenao akasika amin'ny fanahinao aloha Andriamanitra, androany hariva dia hanomboka manitrosanao Andriamanitra. Izany trosa zany nge fahadisoana e. Eo maha olombelona dia mety misy fahadisoana. Ary ilay trosa nanomboka tamin'ny kely, dia neny dombo mandra-paha tsy voaverina intsony. Ray mandeha dia nisy olona nanana trosa tena centaine de millions. Fonom-bola million le izy a. Dia mbola nampanantena ny tompo-trosa izy hoe aza matahotra ianao vao alohako iny. Fa le izy a tsy mety nitsahatra. Zany hoe tsy nanana fahavanonana teo amin'ny fiainany mihitsy ny finoana. Tsy nandeha tamin'ny finoana izy. Zay le asa amin'ny fahasoavana. Dia nenitobo le izy. Mandra-pahatsy voalohany intsony ka ny fomba fanaony dia nelany amin'izay le rano. Rano jody miala izy. Lasa nandositra hoe findra trano isam-bolana. Fa zao amin'ity hariva ity, amin'izao hariva izao, averiko aminao amin'ity hariva ity, raha tena avelanao Andriamanitra hikasika mihitsy ny fanahinao, dia hamany olanao rehetra Andriamanitra. Alleluia! Aza miteny aminao fa mahatoa Andriamanitra mampiteny an'izany zavatra any, dia tena hamanitrosanao tokoa ny Andriamanitra. Tena misy voakasika izany teny izany androany. 'Za miteny aminao,
fa olana ara-panahy no hitondra fombiazana eo fiainanao. Dia anitsaka ny rano ianao na rano tsy ahafahanao mandeha, miakatra le rano, miakatra le rano, fa amin'ity hariva ity, amin'ity hariva ity isokatra aminao ny rano amin'ity hariva ity. Amen. Manana izany filory izany venao e, fanahy masina any miaisy talena izany filory izany eo aminao e. Aza miteny aminao, ianao izay manalo ato sarotra, mila fanahy masina ianao ikasika amin'ny fiainanao, ka ny vavaka ataonao dia misy heriny amin'ity hariva ity. Amen. Iza mba te hanana herim-bavaka amin'ity hariva ity? Amin'ny olana manjoanao io, amin'io zava-tsarotra manjoa eo amin'ny fiainanao io, mila ny herim-bavaka ianao. Ary tsy tonga izany raha tsy mahakasika amin'ny fanahinao alohan'Andriamanitra. Misy angeny olona na dia tonga eo amin'ny fotoana fivavahana azy, tsy lasa lavitra loatra ilay vavaka. Vavaka tsy mahatafita. Fa amin'ity hariva ity mila vavaka mahatafita isika. Ho aminao any fahasoavan'Andriamanitra. Ka raha hivavaka ianao amin'ity hariva ity dia tena hisy heriny lehibe le vavaka ataonao. Amen. Fa ny fananao aloha mila voakasika. Kasia fanan'Andriamanitra fananao, dia apita hery aminao Andriamanitra. Matetika izay raha lasaina bavy dia mitory vahaolana avy amin'Andriamanitra, dia mampanangan-tanana rehefa vita le izy. Atsangana ny tanana izay nivany olona dia manangan-tanana le olona. Dia misy olona tsy mino, aiza koa ny alalàna hoe nivaha zany e. Ahoana akory ny alalàna hoe mivaha le olana? Aoka anie ho fantatrao fa ny olana anie voalohany indrindra ny ipetrahan'ny olana tompoka dia atao-po. Ao ny tranon'ny olanao. Rehefa tsy avelanao hiditra ao Jesosy, tsy miditra ao ny fanahy masina, dia ny olana no mipetraka ao anatin'ny fonao. Io no mampitebiteby, io no mampatahotra, io no mampahakivy, io no mampisalasala. Fa zao rehefa tena mivavaka ianao ka voakasika, dia voalohany indrindra aloha miala ao anatin'ny fonao daholo ireo karazana olana rehetra. Ary mandana ampilona fa efa mivaly olana rehefa avy eo. Amen. Fa misy zavatra irinao avy eo amin'Andriamanitra. Ataoko angamba fa tsy misy olona eto tsy manana faniriana. Fa zao ny teniko aminao, raha miasa ao anatin'ny fonao ny fahasoavan'Andriamanitra, dia manomboka ao anatin'ny fonao dia tonga le valim-bavaka. Amen. Iza mba hitan'ny ranon'ny Jordana raha amin'ity hariva ity? Andriamanitra sao matahotra, esory ny tahotra, avy aloha hikasika amin'ny fanahinao Andriamanitra. Misy an'le hira hoe ny hitan'ny rano, tsy fantatra hoe fa firy izay hira izay. 628. Ataontsika izay hira izay a. Mahereza hoy ny tompo aminao satria hainy izay tsy hay atao. Saraka ny ranon'ny Jordana rehefa nakatoa ny olona. Ataontsika izay hira izay a. Ny hitan'ny rano a. Dia hitsangantsika dia ataovy tahaka ny hoe eo amin'ny on'ny Jordana ianao, amin'io zavatra manjoso miseho fiainanao io, dia hiasa mahery aminao ny tompo amin'ity hariva ity. Hira fa 820 hitsangantsika anao an'izany hira izany a. Dia ataovy amin'ny foninao rehetra sy fanahinao rehetra hira fidenao. Satria
atao isaraka iranuri jundana anakatuire uluri uciuainao ve itanirano naniterubui travideza anao zava manokana hoanao Jesus izay tsy ainiafa zava-maneno fotsiny manaova manana filona anao zava-manokany eo fiainanao Andriamanitra amty hariva ity dia anao zavatra spesial ho anao Andriamanitra anao zava-mahagaga ho anao Andriamanitra izy ady tsy maintsy tarjena fa misy zava manakana tsy mba mety resy anady Jesosy nahirotanany mandako asanato amin'ny lanitra ny tananao ainao belitany tananao anankiray raha manana olana ianao dia apetrao ny fonao anao zava-manokana hoanao Jesosy izay tsy ainiafata zava-maneno fotsiny Oka lukezi